Rangahy iray ndeha hiasa eny amin'ny manodidina ny fokontany Majanga be iny no niara ny fanendana ny maraimbe ny asabotsy fa 17 ny volana septambra lasa teo. Izy efatra amin'ny rahalahy ireto no tompon'antoka tamin'ny fanendana ity rangahy ity tamin'io fotoana ny asabotsy io. Ny maraina n'io andro ihany dia efa nandeha ny fitadiavana sy fisamborana azy ireto ka tratra izy efatra amin'ny rahalahy ireto. Marina moa fa mbola tsy ampy-taona avokoa ny roa amin'izy ireo. Tamin'ny sabotsy maraina tokony tany amin'ny efatra ora sasan-tano any zany Tele Nakay ny Vaovao iny dia nisy lehilahy anankiray zany andeha hiasa izy amonjy ny toeram-piasany dia manaraky ny arabe makany ohatran'ny mitsinanana iny zany ka iny fa tonga lolo kely ny Vaovao izy dia nisy bande fada zany tonga dia manakana anazy miray mody mandany ameo vola zany hoe zaho tsisy ma dia tsisy aminao meo sa dia naterina meo izy dia 10 000 francs ny vola tany ao dia meo dia izy manome anankiray dia ndray tonga dia mame totondry anazy eo ta dia zay navoa zany dia sasany karipôsy sasany makaze zavatra kely tany anatin'ny pôsiny tany dia be mivitsy moa le olona victime an'izay agression zay dia lasa izy ino moa zavatra azo atao fa misy ray tadidiny io olona eo ka avy eo tonga nitady miantso vonjy am'izao moa izy dia tonga dao ny rehetrarehetra zany polisy ny namana rehetra mifanampy teo zany dia ndray motratra teo ambora aloha ny anankiray voalohany ny anankiroa taty amin'ny kaiky ny lakorniste taty ambany Belair iny dia ny fahatelo farany moa ny maraina an'iny zany tany trano tany tsarany tany no nakana le certain faly zay natana ny telefôna dia marina moa rehefa natao ny fanadihadiana moa dia naiko rehefa hoe nanao an'izay fihetsika agression sy vidéo vol zay zany zareo. Mitoetra ny asa fampandriam-pahalemana nataony mpitandro filaminana eto amintsika efa misy ihany koa ny laharana maitso 117 na 70 ahafana miantso ny polisy pirenena raha sendra ny ayay eo amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Amin'izao fotoana zao moa zany dia miasa atoandro signal zahay ato amin'ny police nationale eto amin'ny tanàna Mahajanga mahita angamitsika fa iny amin'ny arabe ny atoandro mahitsika amin'ny polisy vezivezy manakana zay zavatra azo savana iny ihany koa amin'ny alina zany mandeha koa manao an'izay asa fitandrona filaminana zay tonga koa zany amin'ny alina zay efa any amin'ny 12 maraina hatramin'ny maraina zany mbola mahita ihany koa lereo efa dispositif andraisina zay zavatra zay satria hitatsika fa fitandrona filaminana zany dia zavatra mora zany dia miasa 24 heures sur 24 zay ary azo antsona amin'le numéro 117. Aorian'ny fanadihadiana izay atao azy efatra ireto dia ho atolotra ny fitsarana avy hatrany.